ny tokony ho fomba fanoratra lahatsoratra sy ny drafitra ary ny paikady entina manaparitaka izany ny fifehezana sy fampiasana ny IA intelligence artificielle ireo no FDIB nandritra ny atrikasa ho fiomanana amin'ny famoahana rantirasam-pirenena na publication internationale eto amin'ny leader laboratoire d'études appliquées pour le développement, l'éducation et la recherche. Andiany voalohany amin'ny fiofanana mahakasika ny resaka publication internationale sy ny resaka intelligence artificielle zany hoe ny fomba fampiasana azy aty amin'ny recherche scientifique sy ny fomba fanaovana publication internationale amin'ny alalan'ny nouvelle technologie zany dia ny laboratoire leader sy ny ESDES zany no mikarakara azy io. Mapikariko ana dia maniry ny amoaka article ho an'izay fikarohana izay ataoko izay dia ireo article izay azo ireo zany mba ampiakatra ny rankine ny isan'ireo manam-pahaizana zany eto Madagasikara ny fisian'ilay article dia ny faharoany misy ihany koa ilay fampiofanana izay natao momba ny resaka hoe aiza ho aiza moa ny fidiran'ny IA ao anatin'ny sehatry ny fikarohana sy ny fampiasana azy ao anatin'ny resaka fanaovana article. Maro manam-pahaizana isika malagasy saingy tsy hita taratra loatra noho ny fahasarotana amin'ny fanaovana ny rantirasam-pirenena na publication internationale. Dia inona tokoa moa ny ilana an'izany hoe publication internationale zany ahafahana mampandroso ny firenena ve ilay izy inona ny zavatra hoentiny eo anivon'ny fiainana andavanandro. Laboratoire leader zany dia efa manana n'ilay atao hoe ISO 26324 ao ihany koa ny ISO izay ahafahana mahazo numéro SSN rehefa ao aoriana kely OBI ISO zany io laboratoire leader io ato dia efa afaka tsara mamoaka ny asa soratra scientifique ho fantatro izao tontolo izao amin'ny plateforme rehetrarehetra izay misy maneran-tany dia rehefa mahavita an'ilay atelier izy dia efa afaka miasa sahady mampianatra manoro ny mpiofana namana zany afaka hisehatra amin'izay publication internationale zay. Afaka manaraka ny fiofanana sy miomana amin'ny fanaovana izany rantirasam-pirenena na publication internationale izany ireo mpianatra ireo mpampianatra pikaroka ireo profesora sy manam-pahaizana hafa toy ny dokotera. Dia mazava ho azy fa itoy ary hitatra maneran'izao tontolo izao ny plateforme izay atsangantsika eto Madagasikara ahafahana mampiakatra faran'izay aingana ny tany isan'ny manam-pahaizana fantatra maneran-tany zany. Tena namaly ary maniry mba hisy hafa indrindra fa ho an'ireo namana izay mbola ao anatin'ny seha-pikarohana amin'izao satria araka ilay lohatenin-kevitra ilay laboratoire leader tsy izay ihany fa maro be ny olana sedrain'ny mpikaroka eto Madagasikara ankoatra ny resaka publication fa na ny resa-bola na ny resaka ao anatin'ilay sehatra mihitsy dia azo atao no mifampiresaka amin'ilay izy ao anatin'izay kamity formation ty dia maniry zany mba hisiny izay manaraka mba hoe hifanampy zany ilay mpikaroka malagasy satria hita ilay fahasahiranana dia mba afaka mifanampy na hoe torohevitra ihany ary. Isan-kendrena manokana ihany koa ireo mpianatra nivoaka master ka manomana ny fianarana amin'ny doctorat any dia omena azy ireo paikady sy ny fenitra rehetra ary ireo pitsopitso miandry azy ahafahany miroso avy hatrany ao aorian'ny fahavitan'ny fianarany. Ao anatin'ny fanarahana ny rafitra LMD hatrany isitraka sahady ireo tombotsoa rehetra ireo ireto mpianatra vao niditra farany ireto. Jery foana ny ataontsika hoe paikady rehetra hoentina mametraka ny ataontsika hoe kalitao an'izany fampianarana ambony izany ka manao ny atrikasa izay ikonandoha miaraka amin'ireo mpampianatra ireo chef de mention ahafahana tena hoe mametraka an'izany fampianarana formation sy ny kalitaon'ny formation zany mifanaraka amin'izay takin'ny eo anivon'ny enseignement supérieur any amin'ny mpampianatra ihany koa no tena nisany taontsika hoe la clé ahafahana tena hoe mametraka zany lanja fampianarana zany ary izy ireo moa zany dia anisany tena mandray andraikitra mandray anjara tanteraka mihitsy amin'ny izay hoe fiatrehana izay
atrikasa izay ary eo no mena ny torolalana rehetra hoentina mametraka tanteraka n'izany hoe fampianarana ambony izany. Isan'ny tena napetraka tato moa zany izay hoe norme sy qualité zay izay anisan'ny tena hoe ametrahana ny ataontsika hoe lenta ny fampianarana sy ny zanylanja ny fampianarana ambony izany dia mba hisitraka n'izany hoe fivoarana amin'ny sehatra iraisam-pirenena izany ankoatrany hoe efa fisitrahan'izy ireo zany ny fisondrotana arak'asa any amin'ny sehatra misy azy tsirairay avy izany ary eo ihany koa ny ataontsika hoe lanja ny fampianarana izay avolenta tanteraka zany iaraha-miasa amin'ireo mpampianatra izay tena manana ny traikefany eto anivon'ny USDS. Manodidina ny 2,900 eo ireo malagasy mahavita fianarana amin'ny ambaratonga ambony araka ny salanisana avoakan'ny UNESCO. Manana anjara biriky lehibe ho an'ny fampakarana io salanisy io ireo sekoly ambony miankina sy tsy miankina amin'ny fanjakana. Ho an'ireo sekoly tsy miankina io volana oktobra sy volana novambra ho avy io amin'ny ankapobeny no fanombohan'ny taom-pianarana vaovao. Fa mpianatra miisa 700 menada andihany mafonja fandresena fijilo ary maharitra no navoaka ny Université privée de Madagascar tamin'ny herinandro lasiny. Isan'ny tompony ho an'ireo mpianatra ny fiara-miasa ny sekoly amin'ireo sehatra goavana eto amin'ny firenena. Zava-baovao amintsika fa efa teo foana ihany resaka insertion d'emploi. Banky maromaro izay efa miisa anakefatra na 5 no efa mpiara-miasa ankehitriny. Izany hoe azon'ny mpianatra atao ny mindram-bola ka rehefa mivoaka fianarana izy ireo izay vao manomboka mamerina tsikelikely ny volan'ny banky. Eo ihany koa ny fandraisana ny mpianatra amin'ny resaka stage ary mandritra n'ireny stage izay atao ireny no efa mitohy sahady ho an'ny repérage n'ireny banky ireny ny mpianatra izay horaisin'izy ireo hiasa ao aoriana ny fivoahan'izy ireo ny fianarana. Ary ankoatran'izay ireo mpianatra izay manana projet anangana orinasa na anomboka start-up ao aorianan'ny fianarana dia efa misy ihany koa ny resaka financement izay natokan'ny banky ho an'ny start-up vao manomboka zany ho an'ilay mpianatra mbola tsy manana fond de départ nefa maniry ny anangana orinasa. Dia somary efa lalindalina ohatran'izay ny fiara-miasa amin'ireo banky mpiara-miasa ireo izay tena hita hoe manampy betsaka ny mpianatra, manampy betsaka ny tanora indrindrindrindra amin'ilay hoe te hamorona asa kanefa mety hoe tsy manana fond de départ. Dia eo ihany koa ny opérateur téléphonie mobile ary orinasa salatsalany sy madinika ary vaventy izay miara-miasa amin'ny resaka fandraisana ny mpianatra amin'ny stage ary ny fampidirana ny mpianatra amin'ny sehatry ny asa. Ho an'ny sehatra iraisam-pirenena indray dia amin'izao fotoana izao dia mbola misy ihany foana ny recrutement amin'ireo partenaire any amin'ny Nosy Maurice indrindrindrindra ho an'ny filière paramédicaux zany amin'ny fandraisana an'ireo mpianatra hiasa any amin'ireny hôpitaly lehibe any amin'ny Nosy Maurice ireny. Ny bourse d'études makany Chine moa nanomboka tamin'ny taona 2023 ka hatramin'izao dia amin'ity volana septambra ity indray dia misy ireo mpianatra miisa 20 mianadahy eo izay azon'ny Chine indray hisitraka izany bourse d'études any Chine izany. Bourse d'études izay azo dia ahafahana mianatra mandritra ny efataona. Ao anatin'ny efataona ny mpianatra tsy mandoa sara-pianarana, tsy mandoa hofatrano fa logement amin'ny campus ary mbola mahazo vola isam-bolana bourse d'études izay ataon'ny mpianatra sakafo anatin'ny efataona ianarana any Chine. Ka izay no isian'ny fifantenana hoe izay méritant no misitraka izay bourse d'études izay satria manodidina ny 10 ambin'ny folo hatramin'ny 20 isa-taona ny quota azon'ny U prime
ohatra eto. dia raha mahita ny tsy fahampian'ireo mpisehatra amin'ny fahasalamana sy ireo mpitsabo eto amintsika ka afaka anatevin-daharana sy hirotsaka amin'ireo toerana lavitra avy hatrany ireto andiany voanivoaka ireto. Taoriana amin'ny baka natao dia efa manana master en tourisme environnement hôtellerie za fa rehefa nisy le fotoanan'ny covid reny nisy fotoana ny sedra kely ny karakara mamako dia hitako le tontolo mila tosika dia nampisy fianana zany aloha hiditra amin'ity sehatra ity fa hitako sehatra miasa foana na anaty ady ary ilaina foana ny asa fitsaboana. Ny parcours ny sage-femme sy ny infirmier mitovy ihany fa zahay zany any amin'ny raha hoe tena misehatra kokoa any amin'ny lafiny fiterana ny sage-femme ny infirmière koa afaka mampiteraka fa misehatra kokoa anaty soin anatina fitsaboana afaka ny infirmier afaka mitazona CSP2 rehefa mahafehy an'le izy ianao ka voatondro satria tena misy tanàna alavitra mpitsabo. Ny ankamaroan'izy ireo dia avy any amin'ny faritra dia ody any amin'ny tanàna ny Eviny dia efa mikasa sady hanokatra cabinet de soins sy cabinet d'accouchement izay isaorana manokana ministera manamora ny fanatanterahana ny dossier sy ny fanokafana eo ihany koa ny dépôt de médicament. Dia ao zany zao efa misy miandry diplôma fotsiny dia efa voaray miasa dia 3 taona vita mihitsy vao mahazo diplôma licence en paramédical. 7 stage nataony ao anatin'ny première année satria volana cursus ny L1 ao aminay dia toy izany hatrany ihany koa ny L2 7 stage koa ny L2 10 mois koa ny cursus ny L2 ary ny L3 5 stage dia any izy no manao ny atao hoe stage rural dia 10 mois ihany koa ny cursus ny L3 eo ihany koa ny sehatra ny asa ny ivelan'ny Madagasikara. Ny stage izay atao dia validé eto Madagasikara ho an'ilay ho any ivelany dia jerevany zareo ny livret de stage ny cursus pendant 3 ans nataon'ireo ankizy ireo dia amin'ny alalan'izay no ivalidé sy sélectionnen'ny ankizy. Iankina no avin'ny firenena manontolo ny famolavolana ireo mpianatra aty amin'ny fampianarana ambaratonga ambony toy izao. Zava-dehibe araka izany ny fiara-miasa ny fanjakana amin'ireo sehatra tsy miankina amin'ny tontolon'ny fanabeazana.